Alléluia. Ry ava malalao Tompo, mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alatsinainy 12 ny volana febroary 2024. Ry havana, anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny fahitana izay naseho an'i Tompo tamiko momba ny amin'ny fampitandremana izany momba ny amin'ny Firaisany Ilay sy ny vavy, izany hoe ny Mpivady zany no ambarako eto. Ry havana, naseho an'i Tompo zavatra mahatahotra aho ho fampitandremanay. Matoa manao izao temoignage izao dia amonjena ny fanahy maro izay mbola manao ny zavatra ho ambarako rehefa avy eo. Fa manasanao aloha aho hiara hivavaka amiko ametrahantsika an'izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy. Ry havana, tsy maintsy asandratra ny Tompo ary tsy maintsy ambara ny marina mba ampiovantsika, mba atafitrantsika any an-danitra. Hiara hivavaka isika Tompo. Jesosy Tompo, ity aho anandratra anao indray Jesosy eo anatreny izao tontolo izao Tompo, satria ianao no Andriamanitra. Jesosy mamela ny endriko satria tsy mendrika aho, mpanota ratsy aho Jesosy. Eny, efa nivily lalana teo anatrehanao aho ary nandeha tamin'ny lalany tsy fahamarinana rehetra. Fa ankehitriny aho Tompo dia miverina eo ambalanao. Jesosy malala anao aho, zanakao aho Jesosy ary misaotra anao satria nanavitra ahy anao. Tompo, ho an'ireo olonao tsiraray avokoa eran-tany izay nafahanao, navotanao Jesosy dia misaotra anao koa aho ho an'izy ireo. Jesosy malala ampahirato mandrakariva ny masom-panahinay satria tsy mendrika izahay. Amboary izay Jesosy satria ho avy ianao akanay. Tompo malala rakofy amin'ny ranao aho sy ny ankohonako, ary koa ny olonao tsiraray averan-tany Jesosy. Fanahy masina mitenena amin'ny alalako satria fitaovana kely sy bitika fotsiny ihany aho. Fanahy masina ity aho anao ny asanao, ka raiso ny kontrola ny tenako manontolo ny fanahiko, ka aoka aho hietry fa ianao no hita ny olona. Oka ianao ampafantatra ny olonao izay zavatra nasehonao tamiko, mba hifoaza ny tsiraray avy koa hiala amin'ny ratsy fanao. Fanahy masina amboary izay, avaozy izahay, ampafantaro zava-miafina foana izahay, mba hialanay amin'ny ratsy rehetra. Jesosy amin'ny anaranao no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefa ny anafikanay, dia atorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina, mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina aminay izany, fa entin'ny rivotra toy ny lavenina any an-tany foana izany. Ka misaotra anao Jesosy, aoka ianao no manda afo manodidina anay Jesosy, ka arovy izay isam-batan'olona izay zanakao tsiraray avy, naiza no misy anay. Misandrata Tompo, misandrata eo anatren'izao tontolo izao. Tompo malala tiako ianao, mamiko ianao, ka anao ny asanao foana mandra-pialako ety ambonin'ny tany. Ny voninahitra dia ho anao Jesosy, ny voninahitra dia ho anao ray atolotro ho anao izany. Ary ianao rery ihany koa fanahy masina no asandratra ny asanao, ny fahalebiazanao, satria ianao efa tany am-piandohana efa teo ianao, satria ianao ilay Andriamanitra, ianao ilay Andriamanitra Alpha sy Omega, ny fiandohanay ary koa mbola hiafaranay. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Ry ava malalao amin'ny Tompo, matoa aho manao izao video izao manambara ny témoignage izay asehon'ny Tompo amiko, izay tiany anamboarana antsika, dia noho ny famonjena aloha ny fanahin'ny olona tsiraray avy izay tsy mahalala. Ary koa indrindra Satana ny amin'ny fandrika izay ataony mba hiambena antsika, mba alalantsika miharihary fa ny Tompo any ka miandry antsika iverenantsika any aminy. Ary Satana dia misy ny fahavalontsika dia rombotra, ka oka isika tsy hanalabaraka an'Andriamanitra, fa oka ilay fahavalo no omenatra, fa isika kosa
anandratra any Andriamanitra avo indrindra. Ry havana, ny teny ambarako eto dia ny fanahy masina no hitarika sy hiteny amin'ny alalako araka ny vavaka izay nataontsika teo. Ry havana, voalohany indrindra aloha dia ho an'ny mpivady no ambarako. Zany hoe efa fantatsika tsara fa ny mifampisipa tsy akasitran'Andriamanitra izany. Raha ohatra ka ho raisinao ho vady ilay olona dia mety izany. Eo ihany koa ny fijangajangana, fiarana amin'ny vadin'olona na olona efa manambady nefa miaraka amin'ny olona izay tsy vadiny dia tsy eken'Andriamanitra izany. Efa misy any video any afaka henonao afaka jerenao momba ny amin'ny hoe fijangajangana, tsy eken'Andriamanitra izany. Ary hoe inona no atao hoe fijangajangana. Ary eo ihany koa efa misy koa ny video any maromaro manambara momba ny amin'ny Satana sy ireo Devoly izay efa nasehon'ny Tompo tamiko, nasehon'ny fanahin'ny Tompo izany. Ry havana, taloha ny fiainako dia tena tsy nanaraka izay sitrapon'Andriamanitra. Tao anatin'ny tsy fahalalana ary tao ihany koa tao anatin'ny fahalalana nefany dia nanaonao foana. Ry havana, ny firaisan'ny lahy sy ny vavy no ambarako eto, zany hoe ny mpivady izany. Nahita fahitana aho nasehoan'ny fanahy masina tamiko indrem-pandeha efa taona maro lasa izay. Tamin'izay fotoana izay dia mbola tena tsy natakatra tsara ny amin'ny hoe fomba pôzy rehefa miaraka zany ny lahy sy ny vavy. Tonga dia manindry eto fa tsy hoe kory hoe any fitombenana sanatria de sanatria, sanatria de sanatria, mandra-pikipin'ny masoko dia tsy manao izany aho. Tonga dia tsindriko eto, tsy any amin'ny fitombenana akory rehefa miaraka amin'ny vadinao ianao, sanatria, sodoma, sodomita izany. Ary tonga dia afo be no miandry anao. Tsy resaka momba an'izay aloha no ambarako eto, fa amin'ny manaraka aho mbola anao video anambara ny momba ny amin'izay, ny amin'ny fanafana olona anankiray izay nanao izany. Fa anio izany dia ny fomba firaisana ny mpivady izay tsy akasitran'Andriamanitra. Ry havana, misy zavatra tsy fantatsika nefa ny ataontsika. Ny zavatra niseho dia izao: efa nanomboka nampiseho ahy fahitana maro ny Tompo, nefa ny mbola misy zavatra ataoko tsy fantatro. Zany hoe tsisy ny tokony amenatra an'izany satria anavotany Jesosy ny fanahintsika. Tsy azotsika vehivavy atao mihitsy rehefa miaraka amin'ny vadintsika ka hoe isika eo amboniny. Tsy maintsy ny lahy no eo ambony fa ny vehivavy dia ambany. Amin'ny firaisan'ny lahy sy ny vavy io izany. Raha mbola manao izany ianao dia mibeba, ary aza manao izany intsony. Ny zavatra nisy dia izao: raha tsy nampiseho ahy ilay devoly momba n'izany ny fanahy masina dia tsy nafantatra aho. Tsy nafantatra mihitsy aho. Ry havana, ny zavatra niseho dia izao: indray andro izany dia izazany nandeha tamin'ny toalety. Dia noho nipetraka aho teo amin'ny toalety zany dia nitodika aho, dia hitako devoly anankiray nanaraka aika izy io. Zany hoe zala namindra izany dia namindra avy tao an-damosiko io devoly io. Ry havana, ny fanahy masina no nampihiratra ny masom-panahiko nahitako izany. Ry havana, io devoly io dia avo be izy
ary tena hoe matanjaka be izy zany. Tsy fantatra izy io na lahy na vavy, satria ny devoly dia afaka maka toerana anankiroa, satria fanahy ratsy matsy izy io. Dia ny paoziny zany, izy ilay matanjaka be iny, ohatran'ireny muskla ireny zany ny aminy, fa tsy hoe koa ilay hoe nofo be fotsiny zany. Dia hitako zany ilay eo amin'ny sorokany, zany hoe lehibe zany izy io, avo izy sady ngeza zany. Dia amin'ny sorokany zany hita mihitsy hoe laza zany le izy le midina zany matanjaka be. Dia ny tongony zany, rehefa mamindra izy, hita fa ohatrany hoe manao talon. Raha ohatra ka olona anankiray tsy mahay mamindra tsara, fa manao talon anankiraro izany, dia ohatran'izay ny fandehany. Ry havana, sady avo be izy no matanjaka, no ohatrany miondrika kely izy mandeha. Ry havana, zava-doza. Nampahiratana ny fanahy masina ny masoko ahita an'io devoly io, zany hoe ilay devoly atao hoe midomine any lahy. Zay le izy. Rehefa miray amin'ny vaditsika izany isika, ka raha eo ambony ny vaditsika isika, dia lasa isika indray no mitondra ilay tokantrano. Tsy azo ataontsika mihitsy izany. Ary koa zany fampitandremana ny amin'ny firaisana maloto rehetra izany. Ry havana, ny firaisana koa dia tsy azo atao any amin'ny efitra hafa izany, fa eo ambony fandriana ihany. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Hebreo 7:14 dia manambara tsara ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, miteny hoe, mivaky toy izao hoe, aoka anakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana, fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho elohin'Andriamanitra. Amen. Ry havana, ny fandriana ihany no azo ny mpivady iraisana, fa tsy azo ataony hoe andeha amin'ny toerana atsy, amin'ny efitra atsy anao fiarahana. Tsy tompoko, ny fandriana ihany no firaisan'ny lahy sy ny vavy, ny mpivady izany ambarako tsara. Ary koa ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina teo fanampin'io dia ao bokin'ny Galatiana 5:9-10, ilay teny mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy kosa ao, mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filany nofo ianareo. Amen. Tizako kely any manana filana manohitra ny fanahy mantsy ny nofo, ary manohitra ny nofo ny fanahy. Mifanohitra izy ireo mba tsy ahazahoanareo manao izay zavatra tianareo atao. Amen. Ry havana, oka isika andeha araka ny fanahy, mba tsy hahatanteraka ny filany nofo. Ry havana, ny Tompo dia miaro antsika ary mampiseho zava-miafina raha ohatra isika ka tena vonona tokoa hiala amin'ny ratsy rehetra. Raha tena vonona isika anaraka an' Jesosy mba hiditra ny lanitra, dia oka isika akatoa ny tenin'ny Tompo sy izay zavatra ampahafantariny antsika. Ry havana, hitako ilay devoly hoy aho, hitako naseho ny fanahy masina tamiko, dia nazava tsara tamiko ny tiany ambara. Tsy azo atao ny manao izany, tsy azo atao, fa devoly Satana mihitsy no miditra antsehatra amin'izany firaisana ohatran'izany. Ry havana, mila mitandrina isika, fa zavatra kely fotsiny ane ka mahaverentsika any amin'ny elo efa nisy ihany ny video nataoko teto hatramin'ny fanahy manambady
efa any ny video, efa naseho ny tompo tamiko ny fanahy manambady. Ry havana, maro ny video efa lasa any. Oka ianao no ijery sy iaino izay fananarany fanahy masina. Tsisy mahamenatra an'izany. So sanatrika ny firaisana Ara-Nofo amin'ny vadinao no averenareo mivady any amin'ny elo. Zava-doza tompoko. Zava-doza. Efa any ihany koa ny video manambara ny tsy azontsika atao, ny mitana sy ny milalao ny zavatry ny vaditsika. Tsy azontsika atao izany. Itako ilay Devoly momba an'izany. Efa any ny video. Efa any ny video. Ny tanantsika dia ho an'ny tompo. Anompo ny tompo. Mila masina isika, mila madio isika. Ry havana, marikoriko ilay Devoly momba ny amin'izany. Oka ianao no hitady ny video dia iaino izany. Ry havana, tiantsika ny tompo. Eken'Ny ka tena iova tokoa ianao. Eken'Ny ka tsy anao izany intsony. Ary koa tsy anao firaisana amin'ny vadinao amin'izao efitra rehetra izao. Mitandrema tompoko. Fa Andriamanitra tsy azontsika vazivaziana fa izay afafontsika no hojinjaintsika. Fa Satana fantatra ny toetrany, fantatra ny ataony. Ka mitsoka miala amin'ny ratsy mba tsy ho very ny fanahinao. Ary mba tsy ho very koa ny fanahiko. Ry havana, izay ny anio, fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto indray aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay kasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.